Revana malala mampifaliana indray no anasananao hiaraka iombona amin'izao fotoana manokana hiarantsika mivavaka izao. Andeha hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotranao, mideranao mandrakarivo zahay satria Andriamanitra tsara ianao. Tsy mijery anay fotsiny amin'izao fa mikarakara ny zanakao tsiraray avy. Mamelay indrindra ny tsy fahamendrehanay rehetra. Raha misy fahadisoana vitanay teo anatrehanao Tompo, dia hitalaonay famelana tanteraka izany. Ankehitriny ara, mangataka aminao zahay, ho an'ity zanakao ity, izay manana olana ka entina mbavaka eto ankehitriny, iraisanao fosaina eo anatrehanao. Ny olana mahazo azy Tompo dia momba ny fivelomany. Manana tsena hivelomana izy, kanefa ny araka ny nambarany dia horavana izany tsena izany. Io anefa no any hivelomany. Tompo malalo, tsy fantatra ny antony hoe inona no mahatonga izany, fa dia ianao no mahalala ny miafina sy mahalala ny zava-misy rehetra. Fa ny any entina eo aminao satria mangetaheta sy mangataka izany izy, dia mivavaka ho azy zahay. Tompo, ampioreno ny finoany, ka na dia tao mandalo zavatsarotra aza eo amin'ny fiainana, dia azo antoka fa eo aminao irery no misy ny fialofana, eo aminao irery no misy ny fiononana, eo aminao irery no misy ny fanantenana. Ko dia ampioreno zahay atoky, fa manana hevitra heverana anay tsiraray avy ianao, dia hevitra hitondra fiadanana izany. Tsy takatrainy ao ambadiky ny zavatsarotra rehetra zay lalovanay Tompo, kanefa ny azonay antoka dia anao ny tsara indrindra ho anay mandrakariva ianao. Satria ianao dia tsy tia ny ratsy, koa ampioreno izahay, atoky ianao, hifikitra aminao, hamitra-pihavanana aminao. Amin'ny anaratsoanao Kristy no anonana izany mivavaka izany, misaotra raha eo. Amen.